misy izay tsy lina tamin'ny fiantsonany kandidaty nataon'ny FFM sy ny CSR ny folo alindahy iny. Maro tamin'ireo olon-tsotra no nanetazan-davitra tia fantatry ny zava-mitranga marina tao amin'ny Carleton. Ny mpitandro filaminana rahateo dia nampiseho fandraisana andraikitra eo amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana teo milaza sady hoe isinonao. Ny zava-misy anefa dia iny tatsika teo iny fa ny kandida iray ihany no namaly ny antso. Raha vao nivoaka ny efitrano fivoriana ny filohan'ny FFM Silver Botorson dia nifandrombahany ny mpamakazety anazava ny tena zava-mitranga marina tao anatiny tao. Teo zany izy mbola sisy fanapahan-kevitra mbola mitony ny fivoriana raha pitso na afaka pitso. Tsy maintsy atao zany mba malakilaky azy ihany satria misy raha ohatra ka pantika tapaka avao tazonina ny daty 24 juillet io dia tsy maintsy misy daty ihany koa tsy maintsy hitandrovana hoe tsy maintsy amin'izao no arrêté na ny liste définitive mba ahafahana manatota ny bulletin unique zay tsy maintsy alefa any Afrika Atsimo no manao azy. Zany aloha zany dia fa tambolohany masy dia hoe Copenhague nanaovana azy dia fa araka mbolaza namana tamin'ny CENI tao hoe misy le CENI avy any Sud-Afrique nanao accord tamin'izareo andraikitra ny fanototana an'io bulletin dia fa misy mahazo bebe koa zany sika midele amin'izay fotoana zay aloha. Votana ve le daty? Votana ve le daty? Raha izay no mbolaza hoe mbola mivory zay io zany mbola tsy afaka hoana fa nanao ity tour d'horizon aloha zany hoe ahoana marina ny situation. Nilaza moa zany ny mpitandro filaminana hoe ezakainy zany milanao. Dia raha sika mahita moa zany zavatra mitrango fa ohatran'ny olona zany efa reraka amin'ity tetezamita lavareny ity. Ao ny amin'ny candidat tsy tonga zany ohatran'ny hoe ny candidat diratsiraka sy olona telo moa zany izy. Nanatona ny président Razoel nanatona ny madame Lalora Valomanana. Le tamin'ny président Rasiraka aloha zany satria davitra nisy azy dia misy amin'ilay mpipetrano azy teo nangatahana hoe mba mangataka rendez-vous aminy. Izy moa zany tsy afaka mandray. Da zao fa naty fotoana kely fotsiny aza da mbola tsy afaka mandray. Hoy zany teo hoe tagny madame Lalora Valomanana zany dia nilaza izy fa efa nisy fotoana efa nifanarahany hoe amin'ilay olona pombazy mazegaka tsy maintsy mandeha izy fa andefa olona kosa izy dia nanontany moa izy tamin'izay olona confirme moa zany azo alefa dia hatramin'ny telo zay no kanjo moa zany sy tonga ilay olona fa mbola anatina an'izareo an'izay.